Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba atsika ny amin'ny fitratra ity zoma fahafolo ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Deutéronomia. Deutéronomia toko fahafolo, Deutéronomia toko fahafolo andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny ry Israely, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao sy andeha amin'ny lalany rehetra ary no tia azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidiko anao an'io mba hahita soa ianao. Indro an'i Jehovah Andriamanitra ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba mizaretra eo aminy. Kanefa nirazo anao no niraketany fitiavan'i Jehovah ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firana rehetra tahaka ny amin'izao anio izao. Koa farao ny fonareo fa aza mafy atoka intsony anareo fa Jehovah Andriamanitra reo no Andriamanitra avy indrindra sy tompon'ny tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra izay tsy mizaha tavan'olona na mandray kolikoly. Manome rariny ny kamboty sy ny mpitondra teny izy sady tia ny vahiny ka manome hanina sy fitafiana. Koa tiavany vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny telinao no fahamarinana. Amen. Ny mofinaina moa amin'ity volana janoary ity dia miresaka momba ny fahalehibiazan'ny fiandrianan'Andriamanitra. Rehefa miteny hoe fiandrianan'Andriamanitra dia milaza ny fahefan'Andriamanitra, milaza ny herin'Andriamanitra, milaza ny mahampanjaka azy, milaza mahatompo ny zavatra rehetra azy, milaza ny tsy voafetra ny heriny ary tsy misy mahana fahefana amin'Andriamanitra afa-tsy izy irery ihany mahana fahefana amin'izay ataony sy amin'ny tenany. Ary dia ao anatin'izany toe-tsaina izany no anehoan'ny bokin'ny Deutéronomie eto izany fahalehibiazan'ny fandrianan'Andriamanitra izany. Raha maka ity mofinaina ity isika andininy vitsivitsy amin'ity toko fahafolo ity, andininy faharoa folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, dia miresaka ny mahalehibe an'Andriamanitra. Inona ilay hoe mahalehibe an'Andriamanitra? Lehibe Andriamanitra, ny bokin'ny fanambaran'ny bokin'ny Deutéronomie eto, lehibe izy fa izy no nahary zao rehetra zao, azy ny lanitra, azy ny lanitra ny lanitra, azy ny tany, izy nanao azy ary izy no mitondra azy. Ao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia aseho amin'ny bokin'ny Genesisy, Exodosy indrindrindrindra amin'ny alalan'i Abrahama, ny taranak'i Abrahama, amin'ny alalan'i Mosesy, fa Andriamanitra no nampahafantatra ny tenany tamin'ny olombelona. Io Andriamanitra lehibe, Andriamanitra manam-pahefana feno io Andriamanitra izay mpanjaka nahary zao rehetra eo dia izao tsy fantatry ny olona izy io. Tsy fantatry ny olona, tsy takatry ny olona, ary mandrakity ny androany dia mbola betraka fa metraka fanontaniana amin'ny hoe misy ve Andriamanitra? Raha misy izy nahoana tsy niteny tamiko? Raha misy izy nahoana no tsy hitako? Misy dia miteny misy izy satria niresaka tamiko, misy izy satria tsapako ny fisiny. Amin'izao andro ao dia mbola fanontaniana petraky ny olona maro ihany hoe ahoana moa izany ny fisin'Andriamanitra? Nahoana dia izao ny Baiboly dia milaza fa Andriamanitra dia misy fa tsy takatry ny olona ny fisin'Andriamanitra. Tsy takatry ny olona ny fisin'Andriamanitra no ny mahabitika ny olona sy ny mahalehibe an'Andriamanitra. Tsy takatry ny olona ny fisin'Andriamanitra no ny mahalehibe lehibe azy. Ataovy hoe raha ohatra ka misy vitsika mijery elefanta, mba manahoana reny mety ho fomba fijeriny azy, mba manahoana ny fomba ho takany ve, ho fatany ve, ho hitany ve? Zany nefa zavatra ataontsika hoe madinika mbola azo lasaina hoe ho azo oharina ihany, azo takarina ihany ary zany raha oharina amin'ny hoe fa ny olona eo anatrehan'Andriamanitra tsy nitsinona mihitsy ny soratra masina. No zany dia tsy ho takatry ny olona mihitsy Andriamanitra. Ary anankiray amin'izay tsy ahatakarany olona momba an'Andriamanitra dia ny fahotana. Fahotana izay nanakona ny mason'ny olona ka
tsy vitany hoe tsy takany ntsony Andriamanitra, tsy fantantsony, tsy azony etsainy intsony fa izao lasa niafina tamin'ny mihitsy aza ny momba an'Andriamanitra sy ny fisian'Andriamanitra. De ny soatra masina ary manontolo de maneho izay fanambaran'Andriamanitra ny tenany zay. Andriamanitra nanambara ny tenany, Andriamanitra ihany no niseho tamin'ny olona, nanambara ny tenany tamin'ny olombelona. Izay le resahana hoe révélation. Andriamanitra ihany no nampahafantatra ny tenany tamin'ny olona. Tsy mety ho takatry ny olona fotsiny zao amin'ny sainy Andriamanitra, ary dia Andriamanitra no nampahafantatra ny olona tamin'ny tenany, tamin'ny olombelona. Ary Andriamanitra nampahafantatra ny olona tamin'ny tenany izy Andriamanitra ihany nampahafantatra ny olona tamin'Andriamanitra, fa tsy ny olombelona nahatakatra azy. Amin'ny Andriamanitra mampahafantatra ny tenany io amin'ny zoatra masina dia misokajy anankiroa tsara zay tandrify amin'ity mofinaina ito am-piaratanantsika ity. Voalohany dia Andriamanitra mampahafantatra ny tenany ataontsika hoe amin'ny ankapobeny, amin'ny zavatra maro samihafa. Zay le resahan'ireo mpampianatra dogmatika hoe la révélation générale, zany hoe Andriamanitra mampahafantatra ny tenany, mampahafantatra azy tsika, mampahafantatra amin'ny olombelona maizy azy. Ka ny olombelona rehetra dia afaka mahatsapa ny fisian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ataontsika hoe amin'ny alalan'ny zavaboary. Zany hoe Andriamanitra nampahafantatra ny tenany tamin'ny alalan'ny zavaboary, tamin'ny alalan'ny fahariana. Zany hoe rehefa mijery ny fahariana ianao dia mahatsiaro hoe lehibe Andriamanitra. Isan'ny ataontsika hoe zava-dehibe amin'ny révélation générale, zany hoe Andriamanitra mahafantatra ny tenany amin'ny olona rehetra, amin'ny ankapobeny, amin'izao reto tontolo zao dia ao anatin'io zavaboariny io. Salamo dia manazava ny be dehibe mihitsy. Ny salamo fa 8:1-2 ka hatramin'ny 4, salamo ny romanina koa aza toko 1:20, romanina toko 1:20 sy ny sisa dia miresaka momba 1:20 dia miresaka momba ny voninahitr'Andriamanitra, ny fahalebiazan'Andriamanitra. Andriamanitra nanao zao rehetra zao. Salamo 4:100, salamo 4:100, salamo 8:20 dia samy miresaka ny fahalebiazany io Andriamanitra io. Zany hoe ny olona maha olombelona azy raha vao omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina ka mijery amin'ny fo mazava, saina mazava ny zavaboary de zao mahatsiaro fa Andriamanitra nahazo zany, ary lehibe Andriamanitra mitantana izao rehetra zao. Mame ohatra anankiray tsika manao hoe ary Andriamanitra rehefa mitantana izao rehetra dia tena antsipriany mihitsy, tena antsipriany mihitsy. Raha ohatra ka mijery anao ataovy hoe ny rivotra iainantsika, ataovy hoe ny photosynthèse ohatra, mijery an'io zava-maitso ianao de mba lasa nieritreritra manao hoe ahoana ary ny fomba mahatonga antsika manana rivotra madio, afaka miaina isan'andro amin'ny rivotra madio. Ny rivotra izay iainantsika io oxygène iainantsika io dia avy aiza izy io, ary io tsy mety rany, io nefa ny mamelona antsika, io no ahafahan'ny raha mikorina ato anatintsika, ahafahan'ny fiaina haitsika mivelona. Ahoana ma tsy mba lasa nieritreritra ve hoe ahoana kay ny mahatonga ny oxygène io rivotra iainantsika ho madio foana, na hoe marimarina kokoa ho misy ahafahantsika miaina foana. De fantatsika ny anjara nanaovan'Andriamanitra zany, betsaka moa fa ny fomba nataon'Andriamanitra. Fa ny kely indrindra zay tsarotsika fony tany an-dakilasy de ny photosynthèse, hoe zava-maniry maitso de zao io amin'ny etoandro dia manome oxygène iainantsika. Io zavaboary iainantsika io dia manao photosynthèse, raisiny ilay hazavan'ny masoandro, raisiny de zao avadiny ho lasa oxygène, lasa rivotra madio iainantsika. Karakaraky ny mabetsaky ny zava-maitso mampadio ny rivotra iainantsika. Zavatra mahagaga zany, ela ny olombelona vao natakatra an'izany. Tsy hoe vao nahary ny lanitra sy ny tany akory Andriamanitra de takatry ny olombelona zany, fa vao amin'ny androtsika 100 taona mahery kely nahatakarantsika an'izany. Ahitanao ny fahendren'Andriamanitra, ary
isika zay maka rivotra madio oxygène de mamoaka rivotra ataontsika koa hoe tsy madio ny gaz carbonika sy ny tahaka zany dia eny amy rivotra eny izay manjary miteraka ataontsika hoe loto isan-karazany de nataon'Andriamanitra indray manao hoe izy indray ara no maka ny rivotra loto isan-karazany de nataon'Andriamanitra manao hoe io zava-maniry io koa de mifoka ny loto zay avoakatsika ny ranomasina de mifoka ny loto zay avoakatsika olay mpampianatra anankiray izay manao hoe aza-donona fa ny 700 isan-jato ny rivotra maloto zay avoakatsika dia ny zava-boary ety ambonin'ny tany sy ny ety ambonin'ny tany no misitona azy fa ny 10 isan-jato n'izay rivotra maloto avoakan'ny automobile na ny fiarakodia alefatsika na ny fiaramanidina na ny gaz carbonika zay apoakatsika de zao ny ranomasina indray maka azy nataon'Andriamanitra izay mihitsy 10 isan-jato raisin'ny ranomasina 700 isan-jato raisin'ny zava-maniry zay rehetra ety ambonin'ny tany ny loza de izao efa potika lay zavatra ety ambonin'ny tany lay potika lay zava-boary lay zava-maitso potehatsika olombelona miena isa-taona no amin'ny alalan'ny doro-tanety amin'ny alalan'ny fakatsika ny fanapahatsika ny azo miena tsikelikely lay zava-maniry lay ety ambonin'ny tany zany de izao rehefa miena io de izao ny olona nefa ny tsy mitsahatry ny mila rivotra madio lay zava-maitso mpamme rivotra madio miena le zava-maitso paka le rivotra maloto miena no zany dia ilay 700 isan-jato anjarany lay tansy zay rehetra eo aminy maka azy le maloto zany de tsy vitantsony mety 10 isan-jato sisa sanatria na ataovy hoe 300 isan-jato na 20 isan-jato sisa no azon'lay tany sy ny zava-maniry raisina am'lay maloto ndramasina moa mbola mandray ny 10 isan-jato efa latsaka rahateo koa satria efa misimba koa ny ranomasina zay mahatonga an'io fiakanany maripana ny tany io zay mahatonga an'io tsika menakavy mikoaka eraky ny arabe mivoaka daholo ty alerjika isan-karazany sepitra satria tsy madio tsony le rivotra ainatsika tsy vitan'lay tany tsony maka n'lay 700 isan-jato lay loto lay rivotra maloto avoakan'ny fiarakodia sy ny fiaramanidina sy ny orinasa sy ny milina isan-karazany ary tsy afaka mamely rivotra madio ilayntsika tsony izy Andriamanitra tsika teo dia zany rehetra de tsy hoe zavatra nisy ho azy tsy hoe zavatra tsy avy amintsika zany fa lalàna napetraka Andriamanitra de zay mahatonga antsika manao hoe ao anatiny tsy hoe la révélation générale dia Andriamanitra mampahafantatra ny tenany ao anatin'izany zava-boary zany ka ny endry rehefa mandinika n'io zava-boary io de mahita ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahalebiazan'Andriamanitra hoy ny mpanao salama hoe ny adala ihany ho aho no manao hoe tsy misy Andriamanitra fa Andriamanitra rehefa mijery ny zava-boariny ianao de tsapanao hoe misy izy ary de mamevonahitra an'Andriamanitra miteny tahaka ny mpanao salama hoe misaoran'i Jehova ary fanahiko fa ny faharoa zay ao anatin'ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany tsy ao anatin'ny zava-boary ihany fa izao koa amin'ny alalan'ny feoan'ny feritreretan'ny olona amin'ny alalan'ny feoan'ny feritreretan'ny olona ao anatin'ny olombelona rehetra zany a de nomen'Andriamanitra saina ary misy fenitra ao anatin'io sain'olombelona io misy fenitra zay mahay manavaka ihany misy fitiavana ihany totsika hoe ihany satria efa simba ny fahotanana izy dia misy ao anatin'ny sain'ny olombelona io dia misy feoan'ny feritreretana misy bitsiky ny feoan'ny feritreretana mahatonga ny olona hanaja ny olombelona mahatonga ny olombelona hanaja aina mahatonga ny olombelona ho tia zanaka mahatonga ny olombelona eritreritra ny mety ho no andidina azy reny dia fanambaran'Andriamanitra ny tenany ao anatin'ny feoan'ny feritreretantsika dia mampametram-panontanianantsika manao hoe zao rehetra zao kosa aloha tsy nisy ho azy fa nisy nahary dia am'izay eo am-pilatanantsika ihany de tsy zay ra nefa Andriamanitra nanambara ny tenany tamin'ny alalany zany rehetra zany fa zao azotsika ihany ve nefa Andriamanitra raha nampafantatsika tamin'ny zava-boary izy mibitsibitsika tamin'ny feoan'ny feritreretantsika izy azotsika ve hoe misy Andriamanitra ny valiny de zao tsy tena betsaka ihany nahazo azy
tsy tena mbola betsaka ihany na takatra ary tsy takatry ny olona mihitsy fa tsy hoe betsaka tsy takatry ny olona mihitsy ny fisian'Andriamanitra. Ataovy hoe misy olona telefona miantso telefona anao miantso finday anao dia ratsiratsy ny réseau. Rehefa ratsiratsy ny réseau de sasatra miteny anao manao hoe allo ahoana, le olona mety miteny aminao fa tsy azonao allo de eo nareo miresaka an telefona allo inona tsy azoko ahoana tsy azoko dia mitapaka le satria ratsy ny réseau. Rehefa ratsy le réseau de tapaka le resaka fa izao inona ny zavatra tsapanao ianao tsy afaka hiteny manao hoe tsy nisy olona nyresaka taminao teo satria hitanao eo amin'ny finday anao ny laharan'le olona hoe io nisy ny antso anao ary naheno feo ianao na de tsy fantatra ho aza na de tsy takatra ao ary hoe iza lay niteny tsy fantatra hoe iza lay niteny inona ny lazainy fa ny fantatra fotsiny zao hoe nisy ny teny taminao tao nisy olona ny antso tao nisy appel teo. De ny révélation générale na ny fampahafantaran'Andriamanitra ny tenany tamin'ny alalan'ny zavaboary na ny fampahafantaran'Andriamanitra ny tenany ao amin'ny alalan'ireo ataontsika hoe feon'ny fieritreretana zavatra maro samihafa de zao nampahafantarantsika fotsiny hoe misy Andriamanitra tahaka ny tolo malagasy de nafantatra fa misy Andriamanitra. Tsy ny tolo malagasy mihitsy nataony hoe tsy nino hoe tsy nisy Andriamanitra. Tolo malagasy de nino fa nisy Andriamanitra amin'ny fombany amin'ny fomba fiteniny amin'ny fomba fiainany ary tsy ny tolo malagasy ihany fa na ny vazimby io na ny firenena maro samihafa de zao be dehibe nino nandrean'izay lay ataontsika hoe appel na zay antso zay saingy tsy nahazo réseau tsara tsy tena nahafantatra tsara. Ao anatin'izay anefa nino misy le atao hoe révélation spéciale zany hoe ao aorianan'izay de zao tonga ndray Andriamanitra mampahafantatra ny olona ny tenany manokana. Rehefa azoazonao sara an-tsaina fa misy Andriamanitra dia tsy afa-po amin'izay Andriamanitra satria tako ny fahotana tako ny lafin-jahatra maro samihafa ny fampahafantaran'Andriamanitra antsika fa fantatsika fotsiny fisiny de zao tonga Andriamanitra manao antso manokana ary amin'ny alalan'ny antso feon'Andriamanitra tahaka nataony tamin'ny Abrahama tahaka nataony tamin'ny Mosesy amin'ny alalan'ny feon'Andriamanitra renao Andriamanitra miteny fa mety ho renao koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra ohatra hoe soratan'Andriamanitra ny 10 amin'ny alalan'ny soratra dia amin'ny alalan'ny toroteny amin'ny alalan'ny fampianarana de miteny Andriamanitra reny dia endrika anambaran'Andriamanitra ny tenany aminao ny toroteny ny fampianarana mety ho hira koa aza fa ny tena zava-dehibe indrindra izay votoatina zany ataontsika hoe fanambaran'Andriamanitra ny tenany manokana zany de tamin'ny alalan'i Jesoa. Tamin'ny alalan'i Jesoa napahafantatra antsika an'Andriamanitra tanteraka. Hoy Jesoa ao amin'ny Jaona moa mazava be mihitsy manao hoe tonga hampahafantatra anareo ny ray izay mahita de mahita ny ray izay mandray de mandray ny ray zany hoe amin'ny alalan'i Jesoa ny tena hafantarantsika an'Andriamanitra. Andriamanitra tompony zao rehetra zao Andriamanitra nahary zao rehetra zao Andriamanitra napisy zao rehetra zao napahafantatra anao manokana mihitsy tamin'ny alalan'ny tenany. Atao hoe mahatonga antsika rehefa raisina mpandray dia manao fanekena manokana zany hoe nekenao ve ny dikany hoe raisina mpandray ianao dia mandray ho an'ny tenanao nekenao ve ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany tamin'ny alalan'i Jesoa efa niona marina tamin'i Jesoa tamin'ny alalan'ny teniny nandre marina ny antson'i Jesoa tamin'ny alalan'ny teniny vai ianao manaiky ve ianao ny antson'Andriamanitra zay misy tompony zao rehetra zao ao amin'i Jesoa zay mahatonga ny hoe ny mpandray fanasany tompo dia tsy hoe olona ataontsika hoe manompo fiangonana miasa ao anatin'ny fiangonana iny zany zavatra iainana iny fa izao ny mpandray fanasany tompo de olona efa nandray ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany manokana ary nataon'Andriamanitra nahatsapany zany tao amin'ny fiainana.
mety izy iteny ngamba anay ohatrany tsy tena natsiarotsara n'izany tamin'izany raisana mpandray ohatrany tsy tadidiko hoe nisy fahatsapana manokana ve eny tokoa tsy mitovy ny fahatsapany olona mety misy ohatry mandeha ho azy ihany saingy inona reo mandeha ho azy zany hoe tsapanao fa miteny aminao Andriamanitra, tsapanao eo am-piainona ny toriteny, tsapanao eny am-piainona ny hira-pivavahana, tsapanao amin'ny fiainanao fa miteny taminao Andriamanitra. Misy zavatra tsapanao ao anatinao, izay le Andriamanitra nambarany tenany manokana taminao, ary io tsy mitovy mihitsy. Zay mahatonga antsika manao hoe tsy azo anaovana règle 2-3 io, ka manao hoe satria izy niteny tamin'ny antson'ny Saoly ho tonga Paoly de jambo Paoly, zay vao nahita azy no zany de tsy maintsy ho jambatra olo zay vao atao hoe nandray naniona tamin'i Jesoa. Satria Abrahama nanambaran'Andriamanitra ny tenany de zao no nataony zany de zao koa zany tsy maintsy ataon'Andriamanitra amiko. Satria ny olona tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa nanambaran'Andriamanitra ny tenany de zao miteny tamin'ny teny tsy fantatra, no zany de zao zay rehetra miona amin'ny tompo nanambaran'Andriamanitra ny tena de miteny amin'ny teny tsy fantatra avokoa. Tsy azo anaovana règle 2-3 satria samy manana ny fomba hitenenan'Andriamanitra, samy manana ny fomba hanambaran'Andriamanitra ny tenany amin'ny tsirairay avy Andriamanitra, saingy misy koa sara iraisana tsy miova na iza rehefa nanambara antsika tamin'ny tenany Andriamanitra naneo amintsika ny fahalebiazany, ny fahatsarany, mandrakizay azy ka nandray zany tamin'ny alalan'i Jesoa itsika de misy lafin-javatra imbonany mpino rehetra nandray zany fanambaran'Andriamanitra ny tenany zany tamin'ny alalan'i Jesoa. De io ambara amin'ny bokon'ny Deutéronome io voalohany de zao manjary tia n'Andriamanitra, zany hoe niateraky ny fahafantaratsika ny fahalebiazan'Andriamanitra, niateraky ny fahafantaratsika ny fahatsaran'Andriamanitra, niateraky ny fifanenantsika amin'Andriamanitra. Rehefa nanambarana izay tamintsika Andriamanitra de lasa tiatsika Andriamanitra, mahatonga atsika ho tia n'Andriamanitra. Zava-dehibe zay riavako. Na iza nandray nahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra, nahatsapa ny fahalebiazan'Andriamanitra ka nanambaran'Andriamanitra ny tenany hoe zany Andriamanitra ao, za le rain' Jesosy Kristy tompo, zany nahazo rehetra dia manjary manana fitiavana an'Andriamanitra. Ary fitiavana an'Andriamanitra io ho ity mofinaina voalahatra amintsika ity de manjary mahatonga anao hanaja an'Andriamanitra. Io le atao hoe tahotra miteraka fanajana io fa tsy tahotra miteraka orooro mampandositra akory. Zany hoe le fitiavana ao an'Andriamanitra de mahatonga anao manaja azy, manjary mahatonga anao matahotra azy, tsy te apatezitra azy, tsy te apalahelo azy, tsy te hanao zavatra mifanohitra amin'izay mety ho planina tiany atao. Na iza niona tamin'Andriamanitra, nanambaran'Andriamanitra ny tenany io bokon'ny Deutéronome eto, lay Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny lanitra, nanao ny tany zay rehetra eo aminy, zay rehetra nandray an'izay, zay rehetra ny fanena ny fanojo, izay rehetra nanambara an'Andriamanitra an'izay, ka nino an'izay de zao manjary manam-pitiavana an'io Andriamanitra. Tia n'Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny saina, amin'ny hery manontolo. Fa ny faharoa zay iraisantsika menakavy rehetra, na kristianiza, iraisantsika rehetra hoe rehefa nandray le fanambaran'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy tompo isika ka nahatsiaro ny fahalebiazany fiandrianan'Andriamanitra de zao koa manaiky ho mpanompony zany Andriamanitra izany, manaiky ho iraky zany Andriamanitra izany. Io ny filazany ato manao hoe hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra reo sy handeha amin'ny lalany, ho tia azy sy hanompo an' Jehovah Andriamanitra. Le teny hoe hanompo, teny fanalahidy mihitsy. Le teny hoe manompo de zao milaza fankatoavana, milaza fanekena ho ampiasainy ilay Andriamanitra, milaza tsy vitany hoe fanajana ihany fa milaza hoe antom-pisiko mihitsy ilay Andriamanitra. Jereo tsara Isaia mpaminany rehefa niona nanambaran'Andriamanitra ny tenany, Isaia toko fahenina, hitany Isaia mpaminany tao amin'ny tempoly, hitany voninahitr'Andriamanitra, io eny misy fa manao hoe hitako ny Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany ary ny akanjony dia mameno ny tempoly, ary nahita serafima rehefa nahita ho Isaia mpaminany de zao
tsapako ny fahalebiazan'Andriamanitra, tsapako ny mahampanota de ho iaho hoe ity aho raha tao aorianany fanadiovana nataon'Andriamanitra. Zany hoe ny olona rehefa mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra io de manaiky ho iraka io, ho hanompo an'io, manaiky ho ampiasain'io, manaiky irainy io Andriamanitra fitiavany io. Afako malala na iza isika kristianina. Zay nge mahatonga atsika hoe miangona e, zay mahatonga atsika hoe any am-piangonana mihira mafy, zay mahatonga atsika any am-piangonana mitondra baiboly. Raha tena tsapanao ny fahalebiazan'io Andriamanitra io, raha ny fanojo tamin'ny fahalebiazan'io Andriamanitra io ianao ka nahatsapa an'izany de zao te hideran'io Andriamanitra io, te hisaotra azy satria ny isan'andronao de izy ny nampisy azy. Mijery ny zavaboary ianao de resy lahatra hoe maraina indray ny andro Andriamanitra. Misy olona andro zao tsy nahatratra ny maraina, za menao maraina de midera an'Andriamanitra. Zany hoe inkeny andrasan'ny tompo amitsika fiderana sy fitiavana ny fankasitrahana azy. Fa na iza mahatsiaro an'izany fahalebiazan'Andriamanitra zany, mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra zao manaiky hanao ny sitrapony ao Andriamanitra. Fa ny fahatelo zay asehon'ny tompo koa hoe manaiky ny olona zay nandray na tsapa ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany ka nahita ny fiandrianany Andriamanitra sy ny fahalebiazan'Andriamanitra de zao tsy maintsy olona ho tia namana, hanaja mpiarabelona. Mazava ny tenin'ny tompo io, izy manao hoe manome ny rary ny Andriamanitra, de manome ny rary ny kambody sy ny mpitondra teny izy, tia vahiny de zao enao koa mba manaova an'izany. Andriamanitra tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Afako zay ngeny hoe mamperitreritra ny hoe rehefa tojo olona tsy matahotra an'Andriamanitra ianao de mampatahotra ny fanerasera aminy aza, amin'ny lafiny hoe ataonao Andriamanitra nahazo zao rehetra zao raha tsy hajainy, Andriamanitra nahazo zao rehetra zao raha tsy atahorany, Andriamanitra nampisy zay rehetra zao raha tsy asiny asiny. Ko ahoana no any ajany anao madinika kely sy bitika kely, olombelona kely, mety olona tsotra kely ity? Zay mampatahotra ny hoe olona tsy matahotra n'Andriamanitra tahaka ny Hitler ohatra, na tahaka an'ireo, satria ny olona tsy matahotra n'Andriamanitra de olona tena mahavandoza mihitsy eo anatin'ny tantaran'izao tontolo zao. Satria rehefa tsy matahotra n'Andriamanitra, Andriamanitra tsy atahorany ko maika hamofa olombelona. Andriamanitra tsy atahorany ko maika fa inao madinika kely ity. Dia zay mahatonga aneny hoe rehefa nanivon'ny fiarahamonina isika na rehefa nanivon'ny toeram-piasana de tsapanao mihitsy manao hoe rehefa tojo olona tsy matahotra n'Andriamanitra indray dia lasa tonga ao anatinao koa ny tahotra hoe ohatrany manahirana be zany olona tsy matahotra n'Andriamanitra zany. Zay ny mahatonga ny soatra masina manao hoe ataovy ho zava-dehibe ny fahatahorana n'Andriamanitra. Fa raha vao tsy matahotra n'Andriamanitra ianao de zao lasa tsy matahotra n'aiza koa ary, lasa tsy matahotra de manjary lasa simba, manjary lasa sady simba no manimba. Ary de zay mahatonga ny tompo eto miteny manao hoe ny olona zay matahotra an' Jehovah de manjary manana fahendrena. Ary zany fahendrena zany fiorana amin'Andriamanitra zany mahatonga ny olona zay hitatsika fa manjary manaja na de ny madinika na de ny olona tsinitsinina indrindra. Ny olona matahotra n'Andriamanitra, nahita ny fahalebiazan'Andriamanitra, nahatsiaro fa tsinitsinina eo anatren'Andriamanitra de mahay manaja na de zay madinika sy fadiran'ovana indrindra. Ny filaza amin'ny boky Deutéronomie hoe ny kambody, inona moa ny kambody? Kambody zany eto amin'ny fiarahamonina tsy misy ninina, tsy manana ninina iantererany, ka zany manana identité kory aza ny tany tsy anazy. Ny mpitondra tena ve? Ny vahiny ve? Zany tsy nisy heviny. Fa hoy tamin'ny fiarahamonina tamin'ny andron'ny antikité de hoy ny boky Deutéronomie manao hoe rehefa matahotra n'Andriamanitra ny olona de zao na dia zay heverina olona tsinitsinina sy any anjorom-bala ary de manjary ainy manome toerana azy. Mampatsiaro antsika lay Samaritain tsara fanahy namonjy na de olona tsy fantany azy. Ary izay le toetra ny olona matahotra n'Andriamanitra, na de reo olona any anjorom-bala ary, reo olona tsisy mpijery ary de zao rehefa ao anatinao ny fahataoran'Andriamanitra de hitanao amin'ireny olona ataontsika hoe voahilika ao anatin'ny fiarahamonina ireny, hitanao amin'ireny Andriamanitra satria ianao matahotra n'Andriamanitra. Fa rehefa tsy ao anatin'ny olona ny fahatahorana fiandrianan'Andriamanitra de zao tsy hitany Andriamanitra de tsy hitany na de amin'izay olona akaiky azy ary de tsy hitany.
ary mety ataony tohotra fiakarana ny olona zay rehetra mety manodidina azy ary mety tsy asiany heviny tahaka an'izay nitranga tamin'ny tonjato faharoapolo tsika manao hoe raha nisy fotoana nanomezan'ny olombelona toerana ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina dia ny tonjato fasiambin'ny folo sy ny tonjato faharoapolo. Aiza ny famirapitan siansa famirapiratany ny université isan-karazany ny tonjato sivy ambin'ny folo sy ny roapolo. Aiza ny nanompon'ny olona ny fahalalana, aiza zany fanaovan'ny olona ho zava-dehibe ny fanabeazana sy ny fampianarana ny tonjato sivy ambin'ny folo. Fa nitondra ny olona nakaiza nefa zany satria tsy teo Andriamanitra, satria tsy tao anatin'ilay fanabeazana, tsy tao anatin'ilay fitezana ilay tahotra an'Andriamanitra. Inona ny nitondra ny olona nakaiza lay fitiavana, lay fahatahorana an'Andriamanitra, lay fahalalana nipotra fantatsika tsara mihitsy ny nipondra ny encyclopédie nataon'ny dalam-paitra tamin'ny fotoan'andro. Ny fiangonana nge nandany encyclopédie tamin'izany fotoana zany. Eny misy fahateretsain'ny fiangonana aloha tsy editsika hevitra satria fiangonana tamin'izany fotoana zany tsy naiky fa ny encyclopédie. Inona koa ary ty nitakatry ny fiangonana tsy fiangonana marina akory Galilée sotrany nge nilavin'ny fiangonana tamin'ny fotoan'andro noho ny tsy fahalalana mazava ho azy. Fa rehefa nitompona indray le fahalalana tao aorianan'izay dia nailika indray ny fanohitra tamin'ny teoria, nailika indray le fahatahoran'Andriamanitra. Resultat na vokatr'izay adina atsiravina tonjato faharoapolo mandraky tiny androany dia zao tsy misy afa-tsy ady lehibe anankiroa deuxième guerre mondiale première guerre mondiale firy tapitrisa akoatran'ny guerre régionale isan-karazany zay taty Afrika ny fifamonoana génocide tsy ny tonjato faharoapolo ny mariny olona atapitrisany ary mandraky tiny androany ny terrorisme mandraky tiny androany na dia eo aza ny fahalalana satria nahoana satria tsy ao le tahotra an'Andriamanitra. Ny fahalalana sy ny savoir tena ilaina mazava ho azy. Tsisy andahan'izany mihitsy tsika Baiboly ary manao hoe mividio ny fahalalana atao feo ambozonanao ny fahalalana. Fa ny fahalalana tsy miaraka amin'ny fahendrena, tsy miaraka le fahatahoran'Andriamanitra dia manjary mahatonga fanaovana tsinitsinina ny hafa. Ny afaka malala engany ho tehirizanao ny finoana sy ny fitiavana ilay Andriamanitra nahazo zao rehetra zao. Vavakisika tompo amin'izao zahay noho ny fahatsapanay ny fahalebiazanao fefa nanambara ny tenanao taminay ianao, efa naneho ny tenanay taminao ianao tamin'ny alalan'i Jesosy anakao ka tsapanay ny halebiazanao, ny fiandriananao, ny mahampanjakanao, mahatompon'izao rehetra zao anao. Dia ataovy aty anatinay tompo ny fahatahorana anao, ny fanajananao, ataovy aty anatinay ny fitiavananao, ataovy aty anatinay ny fanekena ny ho mpanomponao ary anao zay tianao ho tanterahanay. Rakofy amin'ny rahanao azy ray Jesosy mba ho mpanompo mahatoky. Ataovy hitanay amin'ny fiainana isan'andro fa ny Andriamanitray dia tianay, mitantana anay, tompon'izao rehetra zao ary mitondra anay amin'ny fitahiana matetika. Da io tontolo andronay anio Jesosy, ho tontolo andro ahatsapanay ny fiandriananao lehibe sy mihezinezina. Ahatsapanay fa tsisy mahatohitra anao rehefa miasa ho anay, miasa mamonjy anay, miasa manasitrana anay. Dia tatano sivibiny zay amin'ny tontolo andro ty ary manjaka ao am-ponay itoeran'ny fiadanana ny izahay. Saotra Jesosy. Amen.